Ie, ny voalohany teny dia eto zany miarahaba ny vahoaka malagasy vaky volo indrindra isika rehetra tanora mpitolona satria tonga ny afatra, tonga ny zavatra zay andrasantsika fa ela be de ny faravan'ny gouvernemanta. Tsy hoe anao tombana ny filoham-panjakana Andriamatoa Colonel Mikael de hongotana daholo ny minisitra rehetrarehetra, fa ao anatin'io misy koa tompoko ny minisitra tena niasa. Dikan'izay manantena izay fa Andriamatoa Mikael manana fahasahina, manana fahaiza-mitarika hijery ireo minisitra tena niasa, fa ny tsy miasa kosa dia angatahanay indrindra amin'ny anaran'ny mpitolona sy ny vahoaka malagasy mba tena asorina ary ho henona am'izay ny mpitolona manomboka eto satria raha ny zavatra misy fa henona iny fanenenan'ny prime ministre dia taratasy fotsy. Dikan'izay hitanay hoe somary misy zavatra manjavozavo tao anatiny ka manantena izay tsy ho taratasy fotsy intsony ny anandrena ny prime ministre manomboka izao am'izao fanirana vaovao zao, fa mba alaina ny hevitry ny mpitolona indrindrandrindra ny tena nijina tena kianja sy ireo tena nanao ny entso zavatra manantena an'izany fiovana sy fanavaozana ny firenena tompo. Sotra betsaka.